Sotra ny tompo an-trano mbola manana fotoana fa namiaraka aminao tahaka izao a. Manararoatra izay fiarahana aminao. Ianao koa ve manararoatra an'izany? Dia manararoatra ihany koa mahita antsika tsirairay avy a. Dia ny fotoana tahaka izao dia tsy hisy foana mandrakizay. Tsy hijanona eto mandrakizay isika. Izay ny anararoatana. Ampahirezo kely ilay namanao tsy hijanona eto mandrakizay tsika hoe. Izay ny anararoatana. Amen. Maki sotra masina tsika anio a dia mino fa mangy anao ny tompo amin'ny alalan'ny izany. Atao amin'ny bokin'ny Petera, lavalava ny famakiteny any dia tsy anao sasy teny betsaka tsika. Tsy Petera fa Hebreo kay. Hebreo 12 dia vaketsika ny 9 dia toizatsika amin'ny Hebreo 12 dia faranatsika amin'ny 17. Hebreo 12:17 ka hatramin'ny 12:17. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina koa. Notoraham-bato izy, notsofaina, nalaim-panahy, novonoana tamin'ny sabatra, dia ny renireny, ny tafy hoditrondry sy hoditrosy, efa lao, ory, fadiranovana, nefa izao tontolo izao tsy mendrika no hitoerany akory. Dia ny renireny tany anefitra, sy tany atendrim-bohitra, sy tany anjoy, ary tao andavatany. Ary ireo rehetra ireo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika, mba miota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana, amin'izao fiazakazaka nomeny tompo antsika anio. Dia ny fifampizarantsika androany dia omena lohateny hoe vavolombelona. Ina tsara? Izany hoe témoin. Ity tantara ity raha lasana bavy dia tantaran'ireo atao hoe olo-malaza ny finoana. Natao amin'ny teny frantsay hoe héros de la foi. Dia mitanisa izy eto amin'ity Hebreo 12 manomboka amin'ny 14 manomboka amin'ny abela. Mandrapatonga an'ireo olona maro isan-karazany izay efa tamin'ny vaninandron'ny apôstôly Paoly. Ny teboka hitovian'izy rehetrarehetra tsy akanavaka dia samy témoin de la foi daholo. Samy vavolombelon'Andriamanitra sy vavolombelon'i Jesosy Kristy daholo izy rehetrarehetra. Anatin'ny Baiboly ao misy tantara anankiroa. Ny tantara voalohany dia ny tantaran'ny vavolombelona, ary ny tantara faharoa dia tantaran'ireo olona izay ataontsika tahaka ny hoe figurant fotsiny ihany. Itanao rehefa misy ny film dia ao anatin'ny film misy ilay acteur principal dia misy figurant. Ao anatin'ny film zany dia misy olona izay mandray anjara mivantana ao anatin'ny tantara dia ireo tadidinareo ny anarany. Ry Rodrigo, ry Manuel, sy sisa rehetra. Reny zany le acteur principal.
Fa misy le mandalondalo fotsiny eny ambadika eny. Serveur ny asany tsisy matadidy reny. Maninona re mpamafatrano ny asany. Mety patron ihany koa fandalovana kely fotsiny. Mpandray olona. Sécurité. Tsisy matadidy ny anaran'ireny olona reny na dia tonononareo anatin'ny film. Fa misy le principal, acteur principal. Dia reny olona reny le tadidy. Ao anatin'ny Baiboly dia misy tantarana olona tahaka izany. Misy ny tantaran'olona izay mipetraka, dia misy ny tantaran'olona izay andalovana. Ny tantaran'olona izay mipetraka dia ireo ilay atao hoe héros de la foi, na ireo olona malaza amin'ny finoana. Dia misy kosa ilay tantaran'olona izay andalovana fotsiny, tahaka ny hoe ao anatin'ny Baiboly zao dia rehefa mivoaka ny tany Egypta ry zareo, dia olona amanetsiny amatapitrisany no tao anatin'ilay tantara. Fa olona vitsivitsy ihany no tsarotsika ny anarany. Rehefa niditra ny tany Kanana dia olona marobe no niditra ny tany Kanana. Fa ny tsarotsika dia Kaleba sy Joshua. Zay ihany ny tena mipetraka. Dia mandroso ndray ny tantara dia nisy andro Saoly dia misy foana olona be dia be eo. Fa misy olona vitsivitsy izay marqué. Izay mametraka tantara. Dia ireny atao hoe héros de la foi, ary ireny atao hoe vavolombelona. Fa ny vavolombelona atao anatin'ny filazantsara, atao anatin'ny tantara, dia ny teboka hitovizan'izy rehetrarehetra, dia ny fahazoantsika ilay atao hoe vavolombelona dia ho ahitsy androany, satria tsy azontsika ilay izy. Rehefa miresaka hoe hijoro vavolombelona, dia tonga ny olona hoe fotoana ny fijoroana vavolombelona zao dia lasa ny olona hitantarany tantarany. Dia inona ny tantarainy ao? Tantara mahafinaritra. Tantara mahafinaritra. Joro vavolombelona eto raha lasena bavy no ny amina nafany tompo tamin'ny aretiko. Joro vavolombelona eto koa ny amin'ny tahin'ny tompo anay. Joro vavolombelona eto koa fa nahazo an'izao zahay, nahazo tany zahay. Naverin'ilay olona indray ilay volako ilay efa tsy napoizina sy tsy nieritreretina intsony. Tamin'ny fotoana tsy napoizina tena nilainay vola dia naverin'ilay volanay. Izay ny témoin fantatry ny olona. Témoin hoe rehefa nanompo an'i Jesosy izahay dia efa ho 4000. Ny olona moa zany ny fomba fitantarany asiana exagération mihitsy le amin'izay mipoka tsara ilay fijoroana vavolombelona. Raha ohatra mantsy hoe 8/10 ny fiainanay taloha dia lasa 9 no nanompo an'i Jesosy. Tsisy tahitrany amin'izany, tsy hay hoe 8 dia lasa 9 izy. Fa tantaraina mihitsy ny hoe zay tena zéro. Raha ohatra hoe nanao ratsy ilay olona zany dia tantaraina hoe raha misy voalohany dia zany faharoa afisotroana toka. Nefa izy amin'io rehefa mbo hananina ihany zay vao tena mamely. Dia ilay mamitapona sy ny anjera tatatatra lazaina hoe fa ho isan'andro zao. Nefa indroa intelo isan-taona ihany ny tena nisy zay zavatra zay. Fa exagérena izy mba hipoka tsara ilay fijoroana vavolombelona. Ilay zavatra izay ho tantaraina hoe lasa tsara be. Dia rehefa mitory filazantsara ihany koa ny olona rehefa aveo dia mitantara zavatra izay tsy araky ny tokony ho izy tahaka izany. Zany hoe diso ilay famaritana ilay vavolombelona dia diso ihany koa ilay zavatra ambara rehefa aveo. Tsy lavina fa mety nanao an'izany Andriamanitra. Tsy lavina fa mety nanala fiainantsika izy. Tsy lavina fa mety hoe hafa ny fidiram-bolanao taloha fony mbola tsy nanompo dia hafa ny fidiram-bolanao ankehitriny. Tsy lavina hoe mety narary ianao taloha dia sitrany ianao androany. Fa ilay vavolombelona ambara eto dia resaka hafa mihitsy. Zay efa mamaky ianao ny Hebreo io, resaka hafa mihitsy. Fa io Hebreo 12 mitantara an'ireo olo malaza amin'ny finoana, izay lazaina hoe vavolombelona marobe manodidina antsika tahaka ny rahona. Ireo le témoin de Dieu, ireo le vavolombelon Jehovah, vakio reo tantaran-dry reo. Fa tsy tantarainanao ange nampitombo nisan'ny ombiny Abraham. Aiza misy an'izany eo? Tsisy. Finoana nanekeny Abrahama rehefa natsoina hiainga ho any an-tany olovana izy. Dia aiza koa?
ny nisaka koa nanankarena benga reo tsisy a ny anao sao dia misy loha ny anahy tsisy le karazana fijona vavolombelona entin'ny olona tsy ato tsy ao tsisy vavolombelona ato hoe sitrana tsisy vavolombelona koa ary ato hoe ry havana Andriamanitra mahery ny Andriamanitsika 20 taona nangata-jaza azo Jakoba sy Esau tsisy ireo olona tsisy tantaran'ny Elisa ato a le namadika le diluile tao anaty tavoara sy le mofo tao anaty vata tsisy tantara ato a le nitsanganana nampitsanganan'ny Elisa maty efa maty Elisa na tsipy tao amin'ny fasan'ny lehilahy anankiray efa maty nahita biby sa nahita inona tsy fantatro izay nampitahotra le olona fa nikoropaka ry zalahy olona efatra natsipy le razana olona tokony andevina zany dia natsipy fotsiny le razana tsangana tamin'ny maty indray le razana fa tsy hitanao ato hoe aiza ary zany tsy mba nitantarain'zy zareo nefa fijona vavolombelona mirefotra tsara zany ny sasany ary foronina na ny tena nisy indray tsy nitantarainy satria le karazana témoignage ambary eto tsy vavolombelona zany ireo olona reo tsy zany dia resaka tsy vavolombelona zany ireo olona reo fa vavolombelona teny fikasan'Andriamanitra reo ary le mahavavolombelona izay tantaraina ao anatin'ilay izy dia vavolombelona izay iverenako vakina kely hoe ary sasany niaritra fanesony kapoka mafy fatorana tranomaizana toram-batony tsy fanana laim-panahy novonoana tantarany fiareta-pahorian'izy ireo vokatry ny teny fikasana sainy voasoratra ao anatin'ireo rehetrarehetra ireo na foy fafoizana zany ny tantara izay hitanao anatin'io finoana nandozany Abrahama an'ireo ankonany ny fianakaviany rehefa nazo teny fikasana izy fa tiantoka ange zany sa tombony zany jereo ny témoignage sy fahalalan'ny olona dia témoignage tombony fa ny témoignage zay ambarany reto vavolombelona tahaka ny rahany reto dia témoignage faty antoka azonao le différence jereo tantara rehetrarehetra n'ireo fa tantara resaka faty antoka afy finoana nanaterany Abrahama ny zanany atao fanatitra tombo zasa faty antoka zay finoana no nanekena na finoana nandavany Mosesy tsy atao hoe zanakiny zanaka vaviny Farao faty antoka sa tombony faty antoka daholy zany hoe le témoignage n'Andriamanitra lay témoignage n'lay vavolombelona tahaka andrahona lay témoignage ny héros de la foi dia tsy hoe notahiny izay rehefa nanompo an'Andriamanitra tsy hoe nasandratra amin'ny fiainanay taloha zay nandeha 11 zao efa 44 zany le 44 tsy zany ny témoignage ny héros de la foi fa rehefa nandray ny teny fikasana izy ireo dia sam'izay izy nijoro dia niaritra ny fahoriana rehetrarehetra noho ny amin'ny teny fikasana azonao ve zany miteny amin'ny Andriamanitra dia miaritra ny fahoriana amin'izay izy mandra-pahatanteraka ny teny fikasana hozy Andriamanitra ho amin'ny taranaka ao nitahina amin'ny firenena rehetra miaritra amin'izay atanteraka an'io zavatra io hozy Andriamanitra ianao namoaka ny oloko eto amin'ity tany Egypta ity miaritra amin'izay mipeye ny fahatanterahana zavatra izany rehefa voavonjany Kristy isika rehefa nandray ny famonjen'ilay zanak'Andriamanitra isika dia tsy manompo azy noho ny amin'ny tombony fa vonina niaritra ny zavatra rehetra atanteraka ny teny fikasana ny atao hoe témoin zany raha lasianabavy ny atao hoe vavolombelon'i Jesosy rehefa avy nandray ny teny fikasana ny famonjena ho vonjena ianao ho tanteraka ny famonjena anao handova fiainana mandrakizay ianao ny atao hoe
témoin amin'izay dia ilay olona vonina hiaritra fa tsy ilay olona vonina sy miandrandra tombontsoa, miandrandra zavatra fioarana par rapport amin'ny hafa. Zany foana ny endra olombelona ara-nofo te hiavaka. Zany atao hoe filany nofo ange, so verinao fa filany nofo dia te hihinana mofo gasy. Tsy zany ny atao hoe filany nofo. So verinao fa ny atao hoe filany nofo dia te hijangajanga foana. Non, filany nofo te hiavaka. Filany nofo te hiotra. Mahita ny ranona tahak'izao te hiakatra ako ambony noho izy. Ary tiako aseho aminy fa momba ako Andriamanitra dia amin'izay afaka mitory aminy amin'ny koa hoe manarahana Andriamanitra ay. Amin'izay izy mamanontany hoe fa ahoana ka eny nampahatonga ny fiainanareo tahak'izao hoe. Oh, any amin'ny tatarabeny misy an'izany afako. Any misy an'izany conseil zany hoe ny tatarabe tatsy. Izy mandamina fa zao izy aloha somary masitsika zay fa zao mila maharitra tsara miaraka aminy dia hoe atatarahana daholo zay teny eny rehefa miteny izy hoe akolamena entina dia azakoho vavy maneno entina any fa zay mihitsy ny tena entina any. Zany ny témoignage ny olona ne. Dia mitovy amin'izay ihany koa ny témoignage na kristiana fa tsy zay le témoin eto. Isika rehefa avy natsoina ho zanak'Andriamanitra, natsoina andova, dia lasa témoin amin'izay tsika. Dia rehefa témoin tsika dia asainy misotra masina maharitra amin'izay, mandra-pahatanteraka ny teny fikasana. Amen. Zasenao raha lasanabavy tsy maharitra ny fahoriana rehetrarehetra. Mba pahatonga antsika hiditra ny lanitra hoe raha vao tsy maharitra fahoriananao dia tsy miditra ny lanitra, fa maharitra ny fahoriana rehetra tsika mba ho témoin. Mba ho aseho atsika jereo ny fiaretana rehetrarehetra izay voatantara atao anatin'ilay izy. Ary nafinaritra azy révélation vomeny tompo eo ampipetrahana eo Andriamanitra fa izay nidika an'ity teny ity. Ary za taloha namaky an'izy ty 20 angamba tsy mba tonga ao an-tsaiko iny andika. Ozy izy ilay sotra masina amin'ny 2:20 fa Andriamanitra 2:7 ary ireo rehetra ireo izy dia efa nahazo laza tsara noho ny amin'ny finoana. Dia tsy mba nandray ny teny fikasana fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio eo koa sika. Ohatrany mamaky an'izy io zany hoe tsy nandray ny teny fikasana, teny fikasana ahoana zany. Ka indika le izy dia zao, ry zareo tsy natao andray ny teny fikasana, zany hoe tsy nomena ny tena vaovao izy. Tsy nomena an'le corps incorruptible, lay vatana tsy azo niota sy tsy azo ny fahalovana izy. Tsy nampidirina any an-danitra izy. Fa ozy sika hoe ao amin'ny salle d'attente miandry. Mandra-pahatonga ny fotoana izay ho eo ihany koa sika. Zay le hoe raha tsy efa mby eo ihany koa isika. En attente ry zareo, dia rehefa en attente izy, dia miandry amin'izay izy, dia mijery izy ao an-danitra ao. Zay mahatonga azy hoe vavolombelona tahaka ny rahona, fa tsy hoe vavolombelona tahaka vitsika, fa vavolombelona tahaka ny rahona. Eny ambony eny izy mijery, dia mandinika. Vita ny parcours-nay. Ahoany reto sandrinay reto. Ahoany reto taranakay. Tsika inge taranak'i Abraham amin'ny finoany. Amen. Mijery atsika zany Abraham zany. Mijery atsika ary Jona mpanao batisa, mijery atsika ary Jesosy, mijery atsika daholo ry Peter, ry Paul, sy ny sisa rehetrarehetra, en attente daholo ny rahalahy rehetrarehetra, miandry atsika daholo ny rahalahy rehetrarehetra. Tsy natao tanteraka izy. Tsy natao tanteraka izy. Tsy nomena azy lay vatana, fa miara-miandry daholo, miara-miandry, angonina daholo ilay tenan'i Kristy rehetrarehetra. Rehefa voangona daholo ny tenan'i Kristy rehetra, dia miara-miditra daholo, dia amboninahitra daholo, dia misy vavolombelona maro izy tahaka ny rahona manodidina, mijery atsika. Manahoana kosa ianareo izay dernière génération ireo. Vitany anay, niaritra ny fahoriana izahay, niaritra ny mafy rehetra izahay, niaritra ny faty antoka rehetra izahay. Tsy nitady izay ho tombontsoa anay izahay. Tsy nitady izay ho tanina izahay, tsy nitady izay ho lovana izahay, fa nilavinay daholo regny, na ny ankohonanay ary sasany lasa fahavalonay mihitsy. Manahoana kosa ianareo, tsika ao anatin'izany raha lasanabavy. Zay aina an'izao, miaina ao anatin'izao vanim-potoana faran'izao, dia fampaherezana antsika hoe mba anjarantsika indray izao ny miaritra. Amen.
anjarantsika izao ozy sotra masina milaza azagagany amin'ny fahoriana zay mandro anareo. Tsy natao hitsoaka an'ireny isika. Misy zavatra be dehibe hitantsika eto amin'izao tontolo izao ity. Misy karazam-pahoriana maro isan-karazany, fa ao anatin'izany ilay vavolombelon'i Kristy te mijoro ary manantena ary mibanjina an' Jesosy, mijery an' Jesosy tompo finoany sy mpanefa an'izany, dia afaka mifaly sy miravoravo izy na ao anatin'ny fanenjehana ary. Manaratsy ianao ny ankonanao fa misy fifaliana sy firavoravony satria ianao ilay témoin. Zay ianao ny atao hoe témoin. Amena. Fa tsy hoe témoin ianao na vavolombelona ianao satria ianao mahazo an'izao sy mahazo an'izao sy mahazo an'izao, miavaka be ny fiainanao par rapport amin'ny olo-kafa. Tsy izany ny témoin de l'évangile. Tsy hitanao ao anatin'ny filazantsara zany zavatra zany na hikaroka fahazato faharivo ao ary ianao tsisy an'izany ao. Tsy izany mihitsy ny témoignagen'ireo olona ireo. Tsy izany ny fijoroana vavolombelon'ireo olona ireo hoe zay ny vavolombelona fa tsara be ny fiarahana amin'ny Jesosy. Zay vavolombelona fa matsiro foana ny laoka rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Zay vavolombelona fa mihinana pizza isan-kerinandro. Ny eo tsy lany, ny eo tonga. Zay vavolombelona fa makany an Carlton. Ary fa ratsy ny indray mandeha isam-bolana. Tsy izany ny témoignage. Tena ohatrany hoe mieritreritra ao anatin'ilay izy hoe ireo vavolombelona ny an-danitra ireo ary. Raha ohatra moa zany ka tena hoe converti, tena hoe nateraka indray marina ny karazana olona maro izay mivavaka ankehitriny. Mba ohatrany hoe fijerin'ny zalany ireo Andriamanitra. Ngamba miresaka amin'ny Jesosy mihitsy hoe Jesosy io. Ahoany reto? Ahoany reto? Tamin'ny androntsika ary Jesosy ohatrany tsy ohatr' izany mihitsy. Fanenjehana ny fireharehantsika. Fanenjehana zany inge ny reharehan'ny olo filazantsara. Zany ny reharea, ny fanenjehana, zany tenena Paoly zao izy tsy manana reharea fa tsy ny fahalemeko. Le fahalemeko le za enjehana, le za ratsiana, le za ohatran' zao. Tsy olana amiko mihitsy zany. Zany no miteraka fifaliana ny anatiko. Zany androany te ampahery hoe mety miatrika zavatra maro isan-karazany isika eto amin'izao tontolo izao. Fa matsiaro ny solondramasina milaza hoe ho amin'izany inge ny antsonanareo ary voateo nisy zavatra anankiray ihany koa izay nanaitra ny sofiko mihitsy ny tao anatin'ilay izy hoe ny vakian'ny rahalahy teto amin'ny bokin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny fahavalo zay izy teo. Petera voalohany toko faharoa ray manontolo ankatramin'ny fahasivy. Dia amin'ny andiny fahavalo izy dia misy soratra ohatran'izao hoe ho amin'izany na ny endrena azy. Izy ireo lazaina ao amin'izany na ny endrena azy ireo re mpanohatra ireo. Le Israely mpanohatra ireo dia notendrena ho amin'izay fanoheran'izay izy. Mba azonao an'ilay resaka dia tsotra be i Jodasy dia lasa mpianatra Kristy satria ho amin'izany lasa mpamadika. Lasa hoe mpianatra mpamadika satria ho amin'izany na ny endrena azy. Zany hoe nataony recrutement dia ny recrutement dia nalahatra za mila 12 mpianatra ary mila mpamadika anankiray. Zay ny ilaiko. Zay recrutement tamin'ny andron'i Jesosy. Dia nijerena ny lista hoe izavy ny lista mpamadika ao aloha. Ty mety hivadika ty rehefa ty ray ty mety au dernier moment ty tsy vonina indray. Mety ty tsy miova hevitra karamaina 300 io. Tonga io dia manaiky. Dia ohatran'izay ihany koa ilay Israely araky ny nofo ho amin'izany na ny endrena azy. Eo anatin'ny tontolo zany dia zao misy karazana olona izay voatendry ho mpanohitra, ho mpanisy ratsy na renretrena reke ry Paoly arake tena permetiavan'Andriamanitra mihitsy na le fahasoenjeo ny fiangonako ataovy mahita fahaizana fa zao kisikisoneo ranga vovonjy ranga farany. Matsiaro ilay tantara anankiray izay isaky ny alahady misy mitoraka ny tafom-piangonana kodo. Ray andro tsisy nitoraka ny tafom-piangonana. 2 alahady tsisy nitoraka, 2 volana tsisy nitoraka, farany nisy nijoro vavolombelona tery aloha. Zareo olona le mpitoraka tafom-piangonana. Fa dia ato azo. Teo ampitorana teo anaheno le Toriteny. Dia babo izy avy eo. Sasenao natsoina ho amin'izao fiainana izao. Sasenao natsoina ho amin'izao fiainana izao. Sasenao natsoina ho amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga.
tsy nataontsika hitsoka fahoriana fa nataontsika hijoro ao anatin'izany. Raha ny sitrapontsika zasy ianao dia ndaontsika anao tanàna anankiray dia aotsika rehetra miara-monina. Ozy ilay anabavy anankiray izay nanana trano lehibe izay izy. Dia ozy izy tenina mba tsara zao raha pino daholo ny mpanofa tranoko rehetrarehetra ato. Tonga dia tsika rehetra mpiara-mivavaka reo. Fa tsy ho amin'izany ny atao hoe vavolombelona dia sotra masina milaza ianareo fanatsy ny tany dia ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Ny lieu, ny toerana normal ho an'ny mazava dia aiza ny maizina. Ary ny toerana normal ho amin'ny sira dia aiza any matsatso. Fa tsy normal ary tsy mivoaka ny valeur an'ny sira raha ny anaty sira ny asianao azy. Na ny amin'ny toerana izay mitovy aminy tsy mivoaka valeur amin'ny mazava raha tsy efa tonga ny délestage. Voaka amin'izay valeur an'ilay panneau solaire zesta kely mihitsy ny ianao. Ka tsy mamisy délestage misy ka miaraka mitsikitsiky misy. Fa zaho mahita teknôlôjia. Dia takan'izay ihany koa isika miaina eto anivony zao tontolo zao. Dia ampahereziny soratra masina, ampaherezina Andriamanitra ao anatin'ilay izy, ao anatin'izao ady sarotra izay iainantsika izao. Tiany ny tompontsika haritra fahoriana. Amena. Haritra fakapana ny olona zao tontolo zao alaim-pana isan'andro. Alaim-pana amin'ny zavatra maro isan-karazany. Ary makafanahy azy daholo zavatra misy rehetrarehetra. Mba nahita sketra kely zay ako. Sketra kely zay dia le zavatra manjo firenena moa zany ankehitriny fa dia efa aloalika ny ranombary dia samy miteza ety ny lazaina daholo. Dia samy mba tantara. Dia mahita le tsy haiko izay nahitany zalana azy na acteur na tena izy. Dia ozy izy le zalaza nahita bandibandy kely vitsivitsy izy. Dia ozy izy le bandibandy kely vitsivitsy. Leony manendaka. Dia nahita olona hafa indray izy mpivary tena. Leony mivary tena. Zay zany manjoa le firenena hoe noho ny amin'ny fahoriana dia lasa manendaka. Dia mba miteny ny zalahy leony manendaka, leony mivary tena. Zany e milaza anao. Fa io natao tsara tahaka n'inona ireo fiainana eto. Ampiakary zalahy fotsiny tarifany. Zay fandehany. Fa ny ataony ihany ny ataony. Satria maninona? Le fakapanahy mihitsy. Le fakapanahy mihitsy. Miasa izy dia vola kely ny azo. Fa manao anty izy dia mahazo vola betsaka. Natin'ny adiny ray tonga dia fa ohatran'izao dia efa milamina ty dia efa ohatran'izao. Ny olona miary mandritry ny afiriny. Ianao mahazo hoay fakapanahy be mihitsy izany na dia eo arany hoe riska sy ny namany rehetrarehetra. Ataon'ny olona zany. Ny zavatra izay iainantsika ankehitriny feno karazana fakapanahy. Ary za averiko eto foana ny afatro sy ny zavatra izay ambara ny soratra masina mianina amin'izay anananareo. Aza mitady mihoatra. Andriamanitra mahalala izay tokony atao amin'io. Fa nahoana zavatra iainantsika aza mitady mihoatra fa tsika vavolombelona. Ary misy vavolombelona tahaka ny rahona mijery atsika ihany koa. Ozy lahira anankiray zay Steve Green angamba miran'izay. Rehefa antitra be izy ty efa tany 1975 tany ho any. Oh, may all who come behind us find us faithful. Nisy nandika amin'ny teny gasy le izy hoe ny aoriana dia ahitanay matoky. Le amin'ny teny gasy le izy tsy tena mazava loatra le zavatra tiany lazaina fa amin'ny teny anglisy le hira zany hira ray manontolo fa le teny gasy nataon'ny refrain fotsiny. Fa le teny anglisy manambara mihitsy izy an'io Hébreu toko 2:10 hoe misy vavolombelona. Vavolombelona mijery. Misy zandritsika ara-panahy be deaibe mijery. Misy olona manara-maso, misy gentilisa mijery atsika tsirairay avy. Tsy mijery izy fidiram-bola atsika, fa mijery izy ny toe-poso ny toe-panahy atsika. Eo mpiaretana n'ilay fahoriana izay iarahana miaritra aminy. Dia ampatonga anazy ho resy lahatra. Ampatonga anazy ho babo, ampatonga anazy andinika, ampatonga anazy ho tonga saina.
azo edikevitra be raha lasiana baviny hoe Andriamanitra nahary zao tontolo zao rehefa tsy asiana an'ity baiboly ity fa tsy azo edikevitra ohatrinao na fomba fiainako an'izany filazantsara zany. Zany mahapahapo ny olona zany mandresy lahatra ny olona zany le hoe Andriamanitra sy tsy Andriamanitra aloha mitovy amin'ny hoe dadabe Noely sy tsy dadabe Noely ihany fa reto fiainany reto olona reto hoe énergie avaiza. Amantsy ny fantaniana énergie avaiza no mahatonga anao maharitra, mahatonga anao mijoro, mahatonga anao mbola faly na dia ao anatin'ny fahoriana ary, ao anatin'ny fanenjehana, misaotra rehefa misy manaratsy. Mbola afaka manampy, mbola afaka mampahery, mbola afaka mandeha manompo foana. Zany ny zavatra izay tian'ny fiarahamonina ho hita, ary zany ny zavatra izay tian'ny vavolombelona ho hita. Zany ilay vavolombelon' Jesosy Kristy teo alohantsika niaritra tamin'izany, ary olo malaza amin'ny finoana noho ny amin'ny zavatra tahaka izany. Zasenao ihany koa dia tokony olo malaza amin'ny finoana ny amin'ny zavatra izay iainantsika. Fa ny olona rehefa tonga ny fahoriana maro isan-karazany, miteny ratsy hatramin'ny tsy mpiteny ratsy. Amin'izao fotoana iainantsika izao, miteny ratsy, manopa. Ny any anatin'ny saina any efa tsy ferana tsony. Fa zasenao anatrehan'izany zavatra izany. Averiko eto. Tsika tsy hoe mitondra tena tsara mba ho voavonjy, fa tsika mitondra tena tsara mba ho vavolombelona. Satria ho amin'izany ny antsonantsika. Natsoina ho vavolombelona. Tena sain'ny sotra masina hoe jereo. Jereo izy ilay niaritra ny fahoriana, jereo hatrany amin'ny Jesosy fa tsy fitahiana jereo ny mirakla nataon'i Jesosy. Rehefa reraka ianao zany dia jereo mirakla nataon'i Jesosy. Tsy izany le fanambarana. Rehefa miatrikady ianao, jereo ny tantaran'i Jesosy sy ny zanakavavany Jairo. Tsy izany le resaka ato. Rehefa sahirana rabola ianao, jereo ny mirakla trondro sy ny mofo. Tsy izany le resaka ato, fa jereo ny faharetan'i Jesosy Kristy. Jereo ny fiaretan'ny azo fijaliana. Jereo fa tsy nitandro henatra izy, mba azo ny fifaliana napetraka eo anoloana, ka dia efa mipetraka eo akavana ny seza fiandrianana Andriamanitra izy. Andriamanitra ny eo amin'ny seza fiandrianana, Jesosy Kristy ny eo ankavanany, miandry ny fiangonana. Fa every tsara izy ilay naharitra ny fanoherana, mitovy ny contexte rehetra manomboka Hebreo 11:36 mandrapatonga ny 12:3, resaka fahoriana, resaka fiaretana, ny zavatra rehetrarehetra. Fa ho anatin'izany ny toe-po sy ny toe-panahy voadio ny ran'i Kristy dia fanatitra ankasitrahanao azy. Amen. Raha vao henonao misy zavatra mandalo any anatinao any, nandinika mihitsy afa ty fotsika olombelona ty. Tena rehefa nataoko fandiniana, tsisy olombelona na ray araka tsy manana fialonany zany. Misy daholy ao, misy foitikely maniditsidina ary ny alalana anazy rehefa misy zavatra mitranga. Raha ohatra ka fampiresaka fotsiny mizay, moa ny elonako eo hoe tsy hitako sy tokony elonana. Fa rehefa misy amin'izay le situation mitranga sy mipotra, le olona miara mandeha aminao isan'andro, niara-niaritra taminao, niakatra tampoka moramora tao amin'ny fiainany, manomboka ohatran'ny misy fitofito kely manaikitraikitra kely zany eny anaty any, ohatra manaikitraikitra kely zany eny anaty any. Ny sasany tsy miteny fa ny sasany miteny. Zay moa zany ko atao ahoana fa zay. Ny olombelona io manana an'izay zavatra ray any anaty any. Raha malagasy ory ava-manana, talentany io. Namorona ny sasany hira mihitsy ny hoe tsy mahazaka namana rosy ianao. Misy zavatra ny anaty any, tsika tsy hoe parfait, fa zay ny ilantsika ny ran'i Kristy. Ary zay ny ilantsika, zay ny nametrahany sotra masina tsika hoe mijery an' Jesosy tompo finoantsika.
ao anatin'ilay korsa ao anatin'izao azakazaka filokana napetraka eo anoloantsika izao. Inona moa zany azakazaka filokana zany? Lay zavatra lambaram-pôliany zany raha izao ary. Jereo ozy izy ireny mpiazakazaka ireny. Fa ireny dia ho amin'ny satroboninahitra mety ho simba sy mety ho lo ihany. Fa isika ho amin'ny tsy mety ho lo. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy manao kitoto. Ny satroboninahitra jerenireny olona reny dia ilay satroboninahitra mety ho lo. Ny olona miasa tsara, ny olona miezaka, azona promotion, azona karama, azona zavatsoa, azona zao. Rehefa misy tanjona mipetraka izay ao anatin'ny mpivady, miaraka miketrika mihitsy izy mivady, miara mifanaiky. Fa manomboka izao, tsy asiana fitsangatsanganana, tsy manao vakansy. Resahana ambakiny ankizy izao raha ankizy, vidy moto dadasininy, dia moto tilamo moto ie. Izy avy ny andeha moto, andeha toly. Zao tsy mihinan-kena aloha ato. Rehefa azo indray moto verina mihinan-kena, zay naiky daholo ny raitra. Misy sary apetraka ao anatin'ilay izy dia misy ezaka, misy favononana hatateraka an'ilay izy. Fa zasenao nomeny ny teny fikasana an'Andriamanitra fa hiara-mandova amin'isika. Raha andeha dia any amin'izay toerako nisy anareo ihany koa, aza matahotra ozy izy fa za efa nanamboatra fitoerana ho anareo, ary le fitoerana izay namboariny dia tsy azo hipetrahana. Ilay izany tena mahafinaritra be. Eny tsy hoe misy fialonana koa reo anatena hoe mararina any anaty hoe miandry anay nareo tsy mahazo miditra azady raha vao tsy tonga izay. Fa le sary aseho an'ilay sotra masina mihitsy sy le aseho an'ilay tenin'Andriamanitra ambara atao amin'ny Hebreo mihitsy hoe raha tsy efa vita ihany koa ny adintsika, miara-mandresy daholo izany orakoraka fiobiana mba saintsainao nge zavatra izany rehefa ny an-danitra. Olona matapitrisa tena mifangaro ao moa zany sentiment amin'izany fotoana izany. Sasany soulagé be mihitsy indry, sasany falifaly, sasany tena hoe tonga ihany. Fa miaraka jereo hoe fifalitsika zao eto, tsy fantatra hoe firipolotsika na firipola, miaraka mifalitsika eto. Fa rehefa ny an-danitra any, le mitovy fanahy rehetrarehetra miara-mifaly daholo. Miara-mitera ilay zanak'Andriamanitra, miara-mitera ilay zanak'ondry, miara-faly daholo hoe naharitra tamin'ny fahoriantsika dia tsy hoe valim-pitiantsika sy valikasasaratsika akory le fahatongavatsika ty, fa nampiasain'Andriamanitra tsika, nanana fiainantsika, tsy nandalo fotsiny teto amin'izao tontolo izao tsika, na nyrenireny fotsiny teto amin'izao tontolo izao. Fa niara-niaritra, niara-naharitra mba ho vavolombelon'ny Kristy, mba havokatra ho an'ny Kristy. Zay ny atao hoe mpianatry Kristy. Amena. Dia miara-miaritra aminy. Ianao tsy voatery ho mpitory teny, ianao tsy voatery ho mpitory filazantsara, ianao tsy voatery ho mpanohana, tsy voatery manambola ny olona rehetra nomezana, fa ny fiaraha-miaritra hitovizany eo. Fijoroana vavolombelona eo tokantrano fa za zanak'Andriamanitra. Zany mampatonga antsika miatra. Ny olona mety hoe manakombona ny vavany fotsiny mba tsy teniteny foana, fa tsika manakombona ny vavantsika satria tsika témoin. Satria tsika témoin. Raha ny tokony ho izy manana zoa amaly fa za vavolombelon'i Jesosy Kristy. Raha ny tokony ho izy manana zoa tena tsy hiaritra n'izao zavatra tsy mety izao, fa za vavolombelon'i Jesosy, ary noho ny amin'izay mahavavolombelon'i Jesosy azay, atolotro foko mba ho diovin' Kristy. Diovo foko ty Jesosy sasao any anatiko any, misy fo midobodoboka any, misy fahatezerana mitady hiakatra any, ny sofiko efa manomboka memeny io. Fa mila ny rana ho anadio satria zany témoin, zany ho jiro. Me faharetana zany raha lasana bavy angatahana. Amena. Me faharetana, me fitiavana, afahako maharitra ny zavatra rehetra. Ampianaro hibanjina anao foana isan'andro mba ho feno fifaliana ny anaty foko any, fa zany ny témoin Jesosy Kristy. Zany ny vavolombelo ho fanjakany lanitra, satria fanjakany lanitra dia misy fiadanana, fifaliana, fahamarinana. Reo ny mata. Sao dia laza mieritreritra ianao raha vao tsy mahatreta zany dia diran-doza. Tsy libre zany. Fa ny liberté ao amin'ny Kristy nomena antsika mihitsy ilay izy tiany ianao.
ity ny anao, ity lovanao, zany lova zany efa mipetraka zany, io ny anjaranao. Vao teraka ianao dia efa ao. Tsisy condition. Zay mantsy natao hoe lova. Natao hoe lova dia tsisy condition. Raha tsy hoe mametraka mihitsy lay tompony lova hoe esoriko, manao taratasy manokana mihitsy izy zany hoe ihany na tsy anisan'ny mpandoha le zanany zany. Zay mitondra ny anarany. Fa raha vao tsisy an'izay zavatra zay dia par défaut io zanany io mandova azy. Tonga dia mandova ho azy, tsisy resaka vao mitondra kara-panondro, kopia sy tsy fantatro zay rehetra ilainy aseho an'eo. Io no mazanaka anako. Na zanaka tsy fantatra ary io fa zanaka kodimirana sa zanaka pelezina ny filaza azy. Tsy haiko. Fa vao mitondra papier io tonga dia mangorory ny rehetrarehetra. Satria ny atsy efa nanao kajikajy hoe navidy an'izao, tonga tampoka nisy olona ray tsy ampozina. Miova indray ny programme, mihena mizaha mitombo ny dénominateur commun. Tonga dia mpandova. Tsika senao tsy hanao asa be amin'izay mandova, fa tsika senao mpandova dia manao an'ilay asa amin'izay. Azonao zany. Amen. Mpandova ny teny fikasana isika. Reo rahalasanabavy reo mpandova ny teny fikasana. Ohatra ny hitako fifalindry zareo miaritra ny zavatra rehetra. Maharitra ny zavatra rehetra. Maharitra ny teny marary ataon'ny olona. Fa tsy ny taterina mandrakariva any amin'Andriamanitra, eninao ve zany Jesosy, aheninao ve zany? Manaraka enregistreko mihitsy raha tsy eninao ilay izy. Eninao vavandry tatatosiny eny to. Tompo vavako tony ony tsy afaka mihitsy zany ke vavan'izy menaka. Jesosy hitanao le rona voanjobory entina iny mba nisy vola. Jesosy. Ny olona mitondra côtelette, mitondra fruit de mer. Ny anay rona voanjobory tsisy hena mba nentina nitsangatsangany mezan'izy menaka avy Jesosy. Maratra le fo. Dia zany zavatra zany tedavana témoignage. Jesosy io tsy vavolombelonao zany, iny nadirako amin'ny voanjobory ozy ny to. Ohatrany hoe vavolombelon'ny Kristy zany cochon de lait. Rehefa cochon de lait ny lokanao, vavolombelon'ny Kristy. Raha mametrano aminao pastera dia rosonao inona moa? Langosta. Tonga dia miova ny vavaka pastera, misaotra Jesosy. Zao ny vavolombelon'ny fitsangananao tamin'ny maty. Niova ny fiainan'ny olonao, haleluya. Tsy zany ny vavolombelona. Fa ny vavolombelona teny faharetana. Vavolombelona teny fijoroana. Vavolombelona teny fahazavana. Vavolombelona teny fitondratena tsara sy fitondratena mendrika. Ozy izy misaotra masina rehefa miresaka ny vehivavy izy. Tsy haiko any amin'ny boky mipeterako izy milaza an'iny. Ary nareo vehivavy izy, aoka ny fiaingonareo. Tsy zavatra amin'izay ivelany daka vola fotsy sy volamena. Miaraka mirandrana sy sisa rehetra. Dia iny randrana iny mba iny malagasy fa tsy hoe Andriamanitra manana quelque chose contre randrana. Fa amin'ny teny anglisy izy iny hairstyle. Ka ny hairstyle amin'ny malagasy zany randrana. Dia Baiboly koa moa zany efa 1840 tsy fantatro ny soratana. Zay zany rehefa babezesta zany taloha dia mirandrana. Dia zao ny ambarale sotra masina hoe aoka ozy izy ny fiaingonareo tsy zavatra miseho ivelany tahaka izany, fa toetra miafina ao am-po, say tsara sady soa indrindra. Amen. Raha izy ny olona indraindray dia hoentiny avancena sy hanambarana fa ny vehivavy zany tokony tonga dia simple be, tsisy ninona mihitsy. Tanao io sotra masinao ka ny fiaingonareo. Lay fiaingony dikan'izany dia zao aoka le zavatra ho asehonareo. Aoka lay rehareana, aoka lay mampiavaka. Tsy hairstyle, tsy style lambolo, tsy volo miolakolana. Dia iny ny zestiavana. Zany hoe tsy ino lay ma hoe hitanao tafiditra ao anatin'izany na le hoe lava zipo ara dia ino hoe zay zanak'Andriamanitra ka zanak'Andriamanitra mikopakopaka tsara ohatran'ny trondro ohatran'izao. Tsy izay ilay mahazanak'Andriamanitra.
Zay ny dikan'iny ambaram-petera voalohany toko fahatelo iny. Tsy hoe ny volonay lavabe tsy mamisy loko na ny kely ary. Zay ny mahazanak'Andriamanitra. Zay ny dikan'iny. Fa ny mahazanak'Andriamanitra anay toetra miafina ao apo. Zay sady tsara ny soa indrindra. Zay nolovainay tamin'ny Saray. Razambe anay. Vehivavy zany. Razambe anareo moa zany fa tsy anay. Nolovaina tany. Izay nanaiky any Abrahama dia nanao hoe tompoko. Zany ny fiainan'ny olona ao amin'ny Kristy. Mahareta ianao. Azao kely le namana akaikinao. Mahareta. Mahareta amin'ny zavatra rehetra. Mitombo amin'ny fitondran-tena tsara rehetra. Amin'ny hatsaram-panahy voazatoetra rehetra. Amin'ny teny mamy mivoaka. Ny olona amin'ny teny mangidy daholo. Ny olona memenina daholo. Ny anao teny mamy sy fampaherezana. Tena lazain'ny olona rena misy amilay sy mizitizity. Ny olona nge mahita an'ity voambolana rehetra ty. Tsy haiko ina fototeniny zany zitizity zany anaran'olona ve zany sa ino. Birzity. Tsy zay. Ny olona mahita an'ity karazan zavatra rehetra ty fa hainao hijoro ao anatin'izany. Ny olona vazavaza sy memenina fa hainao malefaka. Tsy hoe any kafa zay vao vazavaza fa memenina fa tena hoe amin'ny fotoana rehetra tena. Ako vavolombelon'i Kristy. Ako ty vavantsika ity fiderana mandrakariva an'Andriamanitra. Me mafy ny fotoana, me sahirana, mipoka sarom-bilany, sarom-biliny, vilia, sotro sy sisa fa. Atsika kalma tsara fa atsika vavolombelona. Amen. Dia misy vavolombelona tahaka ny raona mijery atsika. Dia misy Jesosy mijery atsika hoe izay ngena vita ny azakazakay. Tsisy naray ara taminay ireo ka tsy niaritra. Jerenao le tantara tsisy naray ara ka tsy niaritra. Ry Elia efa saika nitapahana ny lohany. Ry Elia efa nitomany sy nitaraina mihitsy. Dia nandefasan'Andriamanitra anjely. Efa nirediredy hoe vonoy ao Andriamanitra fa tsy tsara noho ny razako. Ry Davida efa niaritra ny mafy ihany koa. Amonjy fireneny nomena destination nomena teny fikasana izy. Amonjy fireneny. Fa eo mpamonjena fireneny. Ry Saoly izay iray firenena mitady ambadika azy, mitady amono azy. Zany daholo iny tantaran'ny olo malaza finoana any ambadiky ny kolisy. Fa ny zavatra hitan'ny olona eto anoloana dia hoa olona milamina be, olona mahafinaritra be, ohatra le olona mahita artista ihany. Mahafinaritra pôkazy, zao any ambadiky ihany film hafa mihitsy. Dia tahaka izany ihany koa ny tantara. Reo rehetra reo any amin'ny kolisy ihany. Miaritra fahoriana daholo reo rehetra reo. Ry Elisa tena misy an'izany hoe manompo ny firenena izy. Fa tonga avany Joasina niraka makany amin'ny Elisa dia miteny aminy. Ataovy tonga eo le milaza ny tena no mpaminan'Andriamanitra iny. Fa raha misy Jehovah zany eto Israely dia misy an'izao zavatra zao va. Tonga dia fantatra Elisa. Zany ozy izy mifikadokado ny tongotry ilay mpamon'olona iny. Zany ny fikadokadoko ny tongotry ilay mpamon'olona. Zany hoe ao ambadika ilay fahombiazana izay eritreretin'ny olona. Fa misy fiareta-pahoriana daholo. Misy fanenjehana daholo. Misy zavatra ratsy be dia be daholo ao ambadika reny rehetra reny. Ny Jeremia tena mazava mihitsy ny tantara. Fa monja firenena izy fa tena atao mahita faisana. Ry Isaia, zay iny hoe notsofaina iny. Nalaina ny tsofa dia nizaraina eo ampovoany. Ty le mpaminana miredirety tsofay ihany io. Ny olona rehetrarehetra vonoina daholo. Zany nahatonga an'i Jesosy nilaza mihitsy hoe za tsy maintsy vonoina eto Jerosalema ihany koa. Satria ty Jerosalema ity tanàna mpamon'olona ty. Dia ho adinina aminao ny ran'ireo mpaminany rehetrarehetra izay nalatsa-dra teto aminao. Dia ho fantatrao ny vokatry ny tsy fahafantaranao ny vanim-potoana izay na manginanao. Ho hitanao zany. Niaritra daholo tout le monde. Niaritra. Ary zareo tsy niaritra ho an'ny tenany. Azonao? Tsy niaritra izy ho an'ny tenany. Fa niaritra izy ho an'izay mijery azy. Niaritra izy ho an'izay mijery azy. Niaritra izy ho famonjena ny hafa. Amen. Tsika tsy miaritra ho an'ny tenantsika. Ampaherezo ny namanao hoe za efa vovonjy. Raha efa vovonjy ianao, za efa vovonjy hoe
fa za hiaritra ho an'ny hafa. Amen na ve? Mavaka isika ankehitriny. Samy manana ny adintsika isika. Samy manana ny mahory atsika isika. Samy manana ny problema atsika isika. Andao tsika haritra amin'izao azakazaka filokana napetraka eo alohantsika izao. Andao tsy abandonna. Amen na. Domokely eo akaikinao andao tsy abandonna hoe amen na. Andao hiaritra ny zavatra rehetra. Hiaritra ny Yesu. Hiaritra fanakiviany. Tsika nge sambatra e. Tsika nge manana fampaherezana foana isaky mihetsika. Zany nge mampaharitra tsika io e. So dia verinao fa raha samy manana any amin'izay toerantsika any dia samy miandry ny tompony amin'izay toerantsika any dia haritsika no. Fa noho ny afisiany rahalahy sy anabavy, noho ny afisiany tenin'Andriamanitra mampaherantsika sy mampibanjina antsika an'izay niantsoana antsika. Maharitra tsika. Na zay ary maharitra noho ny afisiany fifampaherezana tahaka izao. Ndao tsangantsika dia hivavaka ankehitriny. Ndao hiresaka amin'ny tompo hoe tompo ao. Ity ady izay napetraka eto ny laoko ity. Aharitrako eto amin'ity. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao. Dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.